ny fanokona mandeha to ministra iaraka hitondra ny ifanampy amintsika ao anatin'izany fikarakarana ny opération odoc andehatsoatsy izany. Ny bentanana Ambatolaona moa efa nandray fitenenana teo fa naraintsika mitehaka hatrany izy ao ihany koa misy bentanana maromaro eto irahantsika manasanareo mba iaraka hitsangana satria zareo reo no commune voakasiky ty famerenana ny tany amin'ny fanjakana aty ny PDS ny commune urbaine Manjakandriana ato ny bentanana ny PDS ny commune ambanivohitra Mbobary ny bentanana ny Matasoa ny bentanana ny commune ambanivohitra Ranovao ihany koa. Ireo no vahiny manakaja izay mifanotrona amintsika amin'izao fotoana izao solon'ny fifandraisan-tanana dia raha tsika tehaka mafy be indray zay. Manaraka izany ny mato ministra dia matao hoe solon-tenam-panjakana ty fotony tsy hainy ny tsy tondra ny teny fakasitrahana ho an'ny Andriamatoa filohajaina ny fanavozana ny Repoblika Madagasikara ny colonel Randrianirina Mikael ary indrindra ho anao ihany koa izay ministra ny fanajariana ny tany sy ny raharaha tany satria dia ao anatin'izao fitondrana fanavoazana izao no totosa amin'ny atsakany sy andavany ny famoahana izay fanjakana mamerina ny tany ho an'ny amin'ny fanjakana sy ahafahan'ny vahoaka misitraka izay ny Durand de Vilaine 3 moa zany araka ny fanambara teo hoe misy raiky amin'ny 590 hektara 720 ara sy raiky amin'ny 20 santiara zany hoe tany ngeda be zany ko dia homariky fisoratsika fitondram-panjakana dia homentsika tehaka mafy be ny fitondram-panjakana. Izay no lava izay ny fifa izahay amin'ny masolon-tenam-panjakana izay ihany koa dia vonona ny anometanana ifanometanana amin'ny fanatotosana ny ataontsika hoe paikady rehetrarehetra mandrapatonga ny titre eny ampelatana reto vahoaka reto eo ny bentanana eo ny OMC ary indrindrandrindra eo moa ny safanarahany fananatany sy ny fandrefesatany aty amin'ny district Manjakandriana. Makasitraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy. Isaorantsika Andriamatoa lehibe ny district ny Manjakandriana ny tondra izay tena fankasitrahana sy teny fanehoana trany ny fahavononana amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fikarakarana ny raharatany eto amin'ny district ny Manjakandriana izay. Araka ny efa nambara teo dia maro ireo vahoaka izay hisitraka izany tany naverina amin'ny fanjakana izany ko eto indrindra ianao Andriamatoa solomavimoaka ny Madagasikara voavidy eto amin'ny district ny Manjakandriana manasanao mpanajana handray ny fitenenana raisitsika mitehaka hatrany izy ity. Andriamatoa misy ny fahazenany tany sy ny raharahantany ianareo honorable namanao amin'ny antenimera Andriamatoa lehiben'ny district Manjakandriana ianareo namana bentanana ao anatin'izany ny commune Ambatolaona sy karana samina ianareo rehetra amin'ny service technique monsieur le DG monsieur le DICAP ianareo manakada sy filisi miaramila zanariketona itsika vahoaka izay vory maro dia ohatr'izao. Voalohany dia izao an'Andriamanitra nome amin'ity fotoana androany ity ahafahantsika meoana amin'ny fotoana malaza ngezabe ohatran'izao. Faharoa dia saotra Andriamatoa ministra tena makasitraka izay satria amatona maro tena efa bentanana telo misesitary amin'ny commune Ambobo aty Manjakandriana izany hoe fa miferiferzy matetikety fa sambany vao mahita an'izany hoe ministra hoe tonga aty izany. I ministra io tena ministra 4-4 io ila le 4-4 any birao izy any birao izy rehefa tonga ny ny birao tonga ny fivinao amin'ny antenimera ka saina zareo tonga ny koa izy fahaizako tonga ty ambanivohitra aty izy. Aty misy any Andriamatoa ministra
ny any anaty ala daholo misy ny tanàna tena ambanivohitra aty nefa dia mba tsy ary manana ray aman-dreny fanjakana tonga tamin'ity toerana ity. Izay eo amin'ny antenimieram-pirenena miaraka amin'reto ekipa reto ao filohan'ny komisiona ny fananantany sy ny raharahan-tany dia nandany nanolotra tolo-dalàna ny iverenan'ny tany kolony taloha zany a iverina amin'ny fanjakana zany iverina avy amin'ny vahoaka. Izay no nanolotra an'izany ary lansomatsara zany a dikan'izany tena hoe ho an'ny vahoaka le izy. Andriamato filoha no mitarika an'izay zavatra izay andriamato filoha eo izy zao. Fa ny ankoatran'ny fanomezana ngeza be androany zany zay hoe famerenana ny tany io ho an'ny vahoaka sy isorana ny filondram-panjakana akoa andriamato minisitra dia akasitrahana be izy satria ny tany fiveloman'ny olona, ao izy no mivelona, ao izy no mamboly, ao izy no miompy ary ny feo avy any amin'ny vahoaka nakaty aminay ny antsoantsony zareo ny amin'ny sitrahany an'izany tany zany no antony reny fitondrany zany a dia tonga izy nanolotra namerina an'izany tany zany ho an'ny vahoaka. Misy banderole mitsangana zao tonga eto andriamato minisitra eny koa izy feo vahoaka. Banderole ahoana vaky izany feo vahoaka daholo zany fokontany mandraka Dion de Vilaine, colon tany Dion de Vilaine miverina amin'ny fanjakana Tsekenay zay io. Ahoana vakilizy fanobana trano manimba fambolena fokontany 4 mivelona ao. Ahoana misy vahoaka hafa miteny an'izay ankoatran'izay ve? Misy vahoaka hafa miteny ankoatran'izay ve sa zay ihany? Tavaloka zeto zay. Tonga eto vahoaka maro zay tonga eto mino fa manana ambarako vahoaka maro be tonga eto. Marina sa tsy marina zany? Marina sa tsy marina zany? Ekenareo vahoaka ve ny fanomeza ny fanjakana ny tany ho an'ny vahoaka? Ilakoraka be manaraka zay tsika. Ilakoraka mafy be raha hoe zay andriamato minisitra amin'ny feo vahoaka. Dikan'ity zany dia misy tany hafa ankoatran'izay koa ve eto? Ankoatran'io? Misy sa tsy misy? Misy ankoatran'izay koa ve? Ankoatran'izay? Misy tany hafa ankoatran'izay koa ve eto najare fokon'olona taton'olona fanjakana? Misy sa tsy misy? Ataovy mafy be raha hoe nitehaka na misy zay. Zay ny feo vahoaka andriamato minisitra. Vahoaka tonga eto zao dia maneho ny faniriny fa mbola misy tany hafa ankoatran'io koa araka ny feon'reto vahoaka reto mitovy tranga amin'ity androany ity. Marina sa tsy marina zany? Feo vahoaka zay fa tsy feo an-député Feo vahoaka zay fa tsy feo an-député
Allo vahoaka ve raha misy zany olo akoraka mafy hoe tikitany amin'ny ministra eniny feon'ny vahoaka eniny misy misy vaky tena anankiray ahoana vaky ny teny teo hoe avy aloha zahay mahitany mpano gazety reny feon'ny vahoaka reny zay fa dia zay andry amin'ny ministra ny kabary a fa dia PRRM moa avelao izay ny sasatra no sitraka miangavy tompo mangataka izahay mba hiverina tamin'ny mpanjakana ny Durand de Vilaine de commune Ranvao iza manaka an'izay etsany dia feon'ny vahoaka moa zany fa dia zay dia zay ny teniko tompoko a dia mametraka ny saona ho anareo amin'ny tombo mankasitraka amin'ny vahoaka mankasitraka amin'ny ministra tonga aty a dia sao tompo lasa tompo vao Yenary dia akasitrahantsika andriamatoa solombavam-bahoaka ny Madagasikara mitondra izay lahateny izay mangataka fanginana kely avy amintsika vahoaka raha mba sitrakareo azafady fa mangataka fanginana raha mba sitrakareo azafady milohan'ny irisotsika amin'ny lahateny manaraka mankasitraka indrindra tompoko zao ary dia asantsika mpanajana andriamatoa ministry ny raharahantany sy ny mpanajariana tany andray ny fitenenana raisitsika mitiaka amin'ny eritreritry izy dia andriamatoa ianareo solombavam-bahoaka telo mirahalahy zay manatrika eto zay tarihiny andriamatoa solombavam-bahoaka filohany komita misahana ny raharahantany sy ny olana ara-tany rehetrarehetra eto Madagasikara zay solombavam-bahoaka voafidy avy tany any amin'ny distriktan'ny Fianarantsoa sy ianao solombavam-bahoaka ny Avaradany zay miara-miasa aminy. Andriamatoa solombavam-bahoaka voafidy tato anatin'ny distriktan'ny Manjakandriana. Andriamatoa chef de district eto Manjakandriana. Ianao tale general ny fananantany dirikabya ianareo mpiara-miasa rehetrarehetra ianareo be ny tanàna rehetra manatrika eto tompoko lahy sy tompoko vavy miarahaba atsika eto commune any Ambatolaona. Ny mahafanjakana ny fanjakana dia ny vahoaka ka zay tombotsom-bahoaka ihany ny fantatry ny fanjakana ny raharahantany eto moa zany zao dia Durand de Vilaine 3 no resahana dia tsy misy olana fa ny S2 zay manana olana dia manatona ny bureau fa aza miadeo vahoaka eto atsika tompoko lahy sy tompoko vavy. Mikasika ny Durand de Vilaine 3 zay mirefy 1652 hectares dia tapaka tamin'ny teny-mpanjakana décret numéro 2026 1375 tamin'ny 2 juin 2026 zany hoe tao amin'ny filan-kevitry ny ministre fa haverina ny vahoaka nanajary ny taniny. Nitokan'izay mbola horesahantsika tsotra ny dikan'izay teny zay hentitra ny baikony colonel Mikael fa vahoaka ihany no jereny fanjakana.
anatin'ny conseil de ministre zany aloha nitenako ministre ny tonga eto fa tsy misy zavatra tapaka anaty conseil raha tsy ankatoavin'ny filohan pirenena ka isorantsika manokana voalohany eto aloha ny filohan'ny fanavaozana colonel Michael Tonklas Tonkvay sy adino am'izany ny folombavambahoaka anareo ny district membrana OMC indrindrandrindra ireo ben'ny tanàna ary reto teknisianina ny domaine zay nikirakira ny fanadiadina rehetrarehetra nampanara-dalàna ny afara tamin'ny fanapahan-kevitry ny tenanay aleo entina any amin'ny conseil des ministres fa any no manapaka ny famerenana azy amin'ny vahoaka ka tanteraka izy androany tomboka lazy tomboky vavy miverina aminareo vahoaka ny tany ary anatin'izao rafitra fanavaozana fitonana fanavaozana zao dia hankamorena faran'izay mora ny fisitrahan'ny vahoaka ny tany ny tany ambanivohitra amin'ity opération ODOC atao amin'ity tany 1600 hectara ty dia 10 milliards na ariary 10 metatra toradoa fiainareo mpiasan'ny toposy domaine eto Manjakandriana zay tsy misy amidy mihoatra an'izay raha manana 2 hectara zany ianao 2 hectara zany dia 2 alina metatra toradroa 5 alina ariary zany mividiananao amin'ny tany 2 hectara raha manana tany 10 metatra toradroa nao dia 5,000 ariary monja zany mividin'ny tany 10 metatra toradroa ohatra resiko foana moa mitoerana zay andehanako 10 metatra toradroa 10,000 ariary dikan'izay vidina labiera ray dia mahazo tany 10 metatra toradroa mora zany tomboky lasy tomboky vavy satria ny antony tsotra Madagasikara antsika malagasy inona ary ny antony tsy hanomezana tany atsika voaka malagasy atsika ny tompony fa nohana itondra taratasy maromaro tsy maintsy atao dia tsy maintsy vidina izy ary natao faran'izay mora satria taloha manao antonta taratasy fangataham-panambadiana mbola mora toy zay fangalana tany ka aleo zany hamoraina io fanaovana taratasy amin'ny resaka fanana tany io raha mipetraka na mitoerana anankiray tsy mitombona ny fipetrahanao raha tsy anao tanteraka ny tany rehefa azonao anefa n'le tany dia eo zany vao afaka mampanantena ny taranaka fa antsika le tany mampitombo ny famokarana zany mampitombo ny sakafo hiditra anaty vilany zany mampanankarena ny fananantany ka eto zany ho an'izay mipetraka amin'io durant de vilaine 3 io amina velarana 1600 hectara dia hanomboka androany ny opération ODOC handrefesana ny taninareo hanaovana borna azy ny taninareo ary fisitrahanareo mandrak'izay an'izany tany zany tsisy any amin'ngelonanareo ntsony amin'ny fotoana avy tany opération io dia hizara titre tsika amin'izay fotoana zay nanafatra ny filohan'ny fanavaozana colonel Michael izy mihitsy no tonga ty hizara ny titre aminareo vahoaka tsy ty ihany ny olana jerena fa iran'ny Madagasikara dia efa fantatra inona dolo ny olana ara-tany mahazo ny vahoaka satria
ny olona sasany manao dossier hitoriana vahoaka, hangejana vahoaka, fa ny fitondràna fanavaozana tompo dia namolavona dossier isan'andro amahana ny olany vahoaka. Zay ny ka ny tany rehetrarehetra zao kosa aloha ny teniko amintsika raha tany ara-dalàna ara-drary ny titre borny amin'olona aza idirana fa raso aloha fa mbola misy fa raha tany titre borné ka hafahafa ny fomba nazao anazy dia mbola jerevantsika zay. Ny lalam-pandrenana dia mamaritra ho an'olona rehetrarehetra tsy hanavahana fa tokony hisitraka ny tany ny malagasy tsirairay. Zay aloha raiky. Faharoa, rehefa misitraka ny tany izy dia adidin'ny fanjakana no miaro azy amin'ny tany. Zany hoe rehefa titre borny aminareo le tany dia ny fanjakana ny miaro. Fa misy ndray moa zao ny mpangalatra tany manao dossier tena mahay manamboatra dossier mihitsy ka mitsirika ny fitondrana ary rehefa tratra izy sady voasazy izy no afaka amin'le tany. Tsy ho lava ny teniko fa mahazo matoka isika vahoaka malagasy fa dia ho amoraina ny fahazoantsika ny tany ary ny tany rehetrarehetra zay tampelatanany vahiny ka amin'ny fomba tsy ara-dalàna dia tsy maintsy averintsika aminareo vahoaka. Efa misy loi sy teny mampitolena anazy miresaka ny tany zay teo am-pelatanany mpanjanatany ny colon. Ny FDB voarakitry ny dia tsotra. Talohan'ny fanjanahan-tany dia antsika malagasy ny tany. Rehefa tonga ny fanjanahan-tany nalaina ankeriny ny tanintsika. Rehefa naleo tena tsika tokony niverina ho azy amintsika malagasy ny tany. Zay zava-nisy. Zay zavatra nisy fa mbola nitazomin'le colon ny tany. Ka efa lany sorantsika ny solombavambahoaka efa lany tao amin'ny antenimieram-pirenena ny tany ny colon rehetrarehetra ery Madagasikara dia miverina amin'ny fanjakana malagasy. Sorantsika manokana amin'izany ny fitondrana fanavaozana zay tarihiny colonel Mikael. Betsaka ny voalaza teo zay eto Batolona moa ny antongavana iny resaka durant ivelany 3 iny tsy misy resaka hafa tsony angamba zany no ampitena amintsika ho faranako ny teniko fa dia hiasa zany reo mpiasan'ny topo domaine eto Manjakandriana ary hisy renfort avy any Antananarivo handrefiny Antananareo aorignany tonga eto ny filoha hanome titre anareo tsiraikiraiky mba ho sitrahanareo ny tany ho antaranaka anareo tomboky lasy tomboky vavy. Misaotra tomboky lahy Isaorantsika dia matoa minisitra nitondra zay lahateny izay fa indrindra nanolotra ho amin'ny sika vahoaka ny durant du vilaine 3 izay mirefy eninjato sy arivo hektara izay. Izay ihany koa no lahatena ny fanambiasana tamin'ny ety an'io tiako dia tolorana ny fankasitrahana sy fankatelemana isika rehetra ny fanome voninahitra tamin'izao fotoana izao ary ankasitrahana manokana Andriamatoa minisitra sy ireo mpiaradia aminy tonga nitafa sy nijinika tamin'ny vahoaka teto amin'ny commune ambanivohitra Ambobary. Homariky ny fisaorana sy commune Batolona azafady. Homariky ny fisaorana sy fankatelemantsika n'Andriamatoa minisitra sy ireo mpiaradia aminy dia andao averintsika ilatehaka amin'ny rivotra.
mankasitraka indrindra tompo. Iroso amin'ny fandaharam-potoana manaraka isika koa raha sitraka ireo dia mba sokafana kely ny lalana mivoaka eto azafady indrindra tompo. Makaiza mazanzo. Tapos.